Fitanany androany ty zara amintsika aloha hevitra anankiray indray manodidina ny fahasoavana sy ny lalàna araky ny voasoratra any amin'ny Romanina toko 9 hoe fa tsy ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ny fipetraka izany? Ary partage fohifohy ihany no ataoko manomboka androany ahy zany dia isy fotoana anao partage fohifohy 3 minitra ka hatramin'ny 10 minitra eo ihany raha betsaka indrindra. Ary tsy piako aloha tsy piako dia mialoha fa tsy hoe za akory no iza na hoe za no inona ka hoe mieritreritra hoe mba mampianatra na mba mizara sahala amin'izao na manoro hevitra na tsy zany mihitsy fa zay kely mba fahatakarako sy izay napetrako ny tompo tao anatiko tao no zaraiko amintsika sao dia mba mahasoa dia izay no antony. Tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Ahoana no fipetraka izany? Za taloha tamin'ny mbola kely teo amin'ny 10 taona teo dia efa resy lahatra mihitsy tamin'izany hoe misy zany Andriamanitra zany tena misy Andriamanitra. Fa zao nefa ny tao an-tsaiko tao za indray aloha tsy mba hiditra lalina amin'izany fivavahana zaniko. Aizako aza mangalatra, aza mandainga, aza mijangajanga, aza mitsiritra, aza manao anty, aza manao andry, aza manao andry. Toatra ny manasarotra fiainana zany. Zany no fijeriko azy tamin'izany fotoana zany fa ny tompo teny moa ny tena. Dia rehefa nelehibe dia tonga tamin'ny fotoana ny kasihan'ny tompo, ny fiainam-panahy ny tena manokana, ny foazan'ny tena ara-panahy dia niova le fomba fijery, niova le tao anaty tao ka tsy izay ny fipetrany. Fa zay zany le mbola fomba fijery ny teny ambany lalàna le hoe aza manao an'izao, aza manao anty, aza manao andry ka zay te hivavaka zany na hoe zay te handalina amin'izany fivavahana zany dia mila mankatoha andreo, miezaka mankatoha andreo hoe aza tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'ity. Fa tsy izay ny fipetrany kay. Fa rehefa hovain'ny tompo ny antom-pisitsika lasa mandray ny fanamasintsika tonga zanak'Andriamanitra dia avy ao anaty avy ao mihitsy le izy. Avy ao anaty avy ao mihitsy no tsy te hangalatra, tsy te hitsiritra, tsy te hijangajanga, tsy te hamitaka, tsy te handainga sy ny sisa. Avy ao anaty avy ao le izy. Dia zay le hoe ambany fahasoavana. Zany hoe raha ny lalàna zany raha miteny hoe aza mandainga ko ianao mihitsy raha ny efa tsy te handaingako. Inona ny rarahinao an'izay lalàna any hoe aza mandainga? Satria efa avy ao anaty avy ao mihitsy le izy. Tsy ezaka atao hoe za ezaka mba tsy handainga. Tsy izy zany. Io ohatrany hoe mpampiasa ohatrany hoe mpampiasa ohatra zao hoe mamoaka lalàna ny mpampiasa hoe zay tara mihoatra ny amin'ny 7 maraina, amin'ny fidirana amin'ny 7 maraina dia voaroaka daholo. Ka ianao ary le amin'ny enina sasany foana ny tonga isan'andro ao am-piasanako. Inona ny rarahinao an'izay fivoaka ny lalàna any na ohatra ka hoe tena voaroaka azy zay tara mihoatra ny amin'ny 7 dia sahala amin'izay le izy. Sahala amin'izay, izay le ambany fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga antsika tsy tia an'izao, tsy te hanao anty, tsy te hanao anty, tsy te hanao anty. Fa na dia miteny aza ny lalàna hoe aza manao anty, aza manao anty, aza manao anty. Dia todika amintsika amin'izay ary ny fanontaniana hoe aiza ianao? Aiza misy ianao? Ambany lalàna ianao sa ambany fahasoavana? Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen.